Rehefa malala mpifaliana indray na zontsika miona toy zao fampizara mofinaina ary zava-dehibe revana ny fahavelomana men'ny tompo atsika zontsika miaino ny ten'Andriamanitra satria ataonysika hamaky zany isan'andro ary miaino zany isan'andro koa ianareo zay voantso an' Jesosy Kristy malan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Alatsinainy 17 May 2020 imajenantsika an'lo hevitra hoe mampahery ny fanahy masina. Andeha havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Ideranao amin'ny foko rehetra aho, eo natrehandreo Andriamanitra no ankalazako anao. Ivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka iderana arinao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fefanomenao voninahitra ny teninao ho ambony anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahina aho ka nisery mifanahiko. Amen. Sia
andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay io, Andriamanitra miaso aminay tsiraray eo amin'ny fiainanay ianao. Ko mendrika anao Tompo ny saotra sy ny dera ary ny laza ny voninahitra no ny anaranao masina satria mpanafaka ianao. Tompo, mpanotsy izay ko no fahotanay dia mamindraha fo aminay. Sao madio izay mivavakeloka ary dio izay mivavampahotana. Fa ny fananao masina izay raindray ny mofinaina avy aminao. Naran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny teny tery havana malala dia hitanao amin'ny epistely soratam-Paoly any Romanina. Romanina 10:20 ny 9:2 ka hatramin'ny 1:20. Bivako toy izao aminaran'i Jesosy Tompo. Fa izao koa ry lalako dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no andratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana men'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'izay tilisa aho ka manao fanompoam-pavahana amin'ny toriko ny filazantsara'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jetilisa rehefa hanao masin'ny fanamasina. Ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra, fa tsy sahako lazaina izay zavatra tsy nampanaovon'i Kristy ahy, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jetilisa, dia tamin'ny hery ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny hery ny fanahy masina, dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriko ny filazantsarani Kristy. Ko dia nataoko voninahitro ny hitoro ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay fa niantsonan'i Kristy anefa, fa ndrao hanovona eo ambonin'izay fa nahorin'ny sasany aho, fa araka amin'ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao ny fiadanana ary tombo be dia be ao aminao avy amin'ilay Jesosy Kristy. Mofinaina ho antsika anio vakina teo ry havana. Ny Romanina 10:4-20 nilazan'i Paoly tamin'ireo kristianina tao Roma ny toe-panahin'ny apôstôly. Mendrika alay tahaka ny toe-panahina ananan'i Paoly arak'izay hita eto amin'ity fehiteny nataony ho an'ny fiangonana ity. Inona avy ary izany ry havana? Ny fanetretenany. Ny fanetretenany. Nampiseho fahalemem-panahy sy ny tanjona fantatra arak'izay azo natao izy ny amin'izay ambarany. Fa izao koa ry lalako dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo sady mahay mifananatra koa. Ny 4:20. Fantany fifanisy ny mpitarika sy mpampianatra ny fiangonana tany Roma, sady tsy izy raha teo no nanorina azy, dia toy ny mampahatsiaro azy ireo izay efa fantany no nataony. Raha tsy manana fanetretena toy izany ny mpitoro filazantsara dia mety handrodana na hanovona eo amin'izay efa nahorin'ny sasany. Ny 20:7. Zao mantsy no fahita matetika rehefa miova mitondra dia mirodana miaraka amin'izay koa ny zavatra rehetra nahorin'ny teo aloha, na ny mety na ny tsy mety. Ilana fitandremana izany ry havana, manoloana ny fanompon'Andriamanitra, ilaina ny fanetretena. Fa ny faharoa meny eto ny hoe ny fahalalan'ny asa fanompoana. Fahalalan'ny asa fanompoana eo amin'ny 20 sy 7. Ain'i Paoly sy voafeny mazava tsara ny asa fanompoana amin'ny maha-apôstôly azy. Manao fanompom-bavahana amin'ny toriko ny filazantsara'Andriamanitra. Ny 9:2. Tahaka ampisorona jiosy manao fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ny jetelisa izay mandray filazantsara no fanatitra kasitr'Andriamanitra. Paoly no mpisorona manatitra amin'ny fanatitra, ary fanamasina kosa manamasina amin'ny fanatitra. Raha izany raisina dia tsy ho tokony hanao atsirambina ny asa fanompoana ny mpitandrina sy izay rehetra mitaona olona eo amin'i Jesosy Kristy, ka mampianatra sy mitaiza azy mandra-panolo ny tenany eo an'Andriamanitra. Asa masina izany, ka ilana mandrakariva ny fitarihan'ny fanahy. Izany ry havana. Toe-pananan'i Paoly apôstôly izany, mila ilay tahaka izany, milona fitohinana filazantsara. Ho voninahitr'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'ny toe-panahin'ny apôstôly, izay tokony ilay tahaka toy ny fanetretenany sy ny fahalalan'ny asa fanompoana. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ny firenenay. Hiasa mahery aminay ny fananao masina, hitondra famonjenao anay, indrindra anatin'izao fampelezan-kevitra ho amin'ny fivitiana solombavam-bahoaka izao. Ianao malala ny zavatra rehetra,
koa ampio ny firenenay anjakan'ny fahamarinany sy ny fankatiavana. Mivavaka aminao zay ho an'ny marary boka siinao. Hitahinao reo manandraikitra amin'izany koa. Ampinoninao reo manamanjo, anohanareo marivo zokiolona sy ireo sahirana. Tao io ny fiazakazanay, ny asa fivelomanay, ny fikasana tsara rehetra, ny fianarana. Nivavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ary efa nampiandriny koa nivavaka manao hoe: ranay eo zay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raitra finoana revana malalana hitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamiapitra ny tavana aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, hananitra ny tavany aminao ny Jehovah ka mihainao ny fiadanana hatramin'izo ndraiky ao mandrakizay. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.